Ny diplomasia kosa indray no raisiny filoham-pirenena malagasy indray matoa Erajonar Mampianana teny amin'ny lampam-panjakana ny Avoloa androany ny praikitra raha vaovao ny masevoa Amerikana indray matoa Stephen Anderson fionana izay namariparitana ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy États-Unis ity fionana ity. Fionana voalohany teo amin'ny Rotota taorian'ny fahatongavan'ity praikitra raha vaovao ny Amerikana ity andriamatoa Stephen Anderson tamin'ny herinandro lasa teo ity fionana teny amin'ny lampam-panjakana Avoloa androany ity. Ny fanarenana ny toe-karen'i Madagasikara, niezaka ataon'ny gouvernement tamomba ny zon'olombelona, fanamafisana ny fitohizan'ny fiara-miasa raha toe-karena eo amin'ny firenena Rotota, ireo no anisan'ny votra teo amin'ny fampiresahan'ny filoham-pirenena Erajonar Mampianana sy ity praikitra raha Amerikana vaovao ity. Raha nambaran'andriamatoa Stephen Anderson dia efa roa taona zao no efa nahafantarany fa voatendry asa eto Madagasikara izy ary nahafaly azy ny fionana androany satria sambany ozy izy vao nihaona tamin'ny tompon'andraikitra ambony dia tsy izy izany fa ny filoha malagasy izay voafidy tamin'ny fomba demokratika. Nambarany fa niresahana tao anatin'ity fionana ity ny fandraisana anjara Madagasikara tao amin'ny AGOA sy ireo tombony maro izay noraisin'ny andaniny Rotota dia i Madagasikara sy États-Unis ao anatin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny tsenam-barotra AGOA izany. Nambarany ihany koa ny fampanantenana avy amin'ny fitondrana Amerikana amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka malagasy. Satronany amin'izany ny fanolorana fanampiana mivantana ho amin'ny mponina ny tentina 320 lavitra ariary isan-taona miampy ireo mpilatsaka sitrapo ao amin'ny corps de la paix izay miisa 300 manerana ny Madagasikara. Araka ny nambarany dia 3 taona no voatendry hijanona eto Madagasikara ny tenany amin'ny maha-praikitra raha Amerikana azy. Andriamatoa Stephen Anderson no isolo-toerana an'andriamatoa Eric Ong amin'ny maha-praikitra raha masevoa Amerikana eto Madagasikara. Afaka volana vitsy kosa vao tonga eto Madagasikara masevoa vaovao andriamatoa Robert Yamet izay nitendrena ny faha-efatra ny volana Aogositra lasa teo saingy mbola miandry ny fankatoavana avy amin'ny Kongresy Amerikana.